mana isanandro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ho amintsika rehetra mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompo. Tonga eto ny fotoana mana isanandro indray isika ary dia misaotra na indrindra vonina iaino izany tenin'ny tompo izany. Isaia 4:30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7:10. Alohany amakitsika izany dia mbola hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra sady hangataka raha teo ny fanahy masina mba hampitoetra ny teny ao anatin'ny fontsika. Nivavaka isika. Misaotranao izay ray eo noho ny famondramponao indray. Menao izao fotoana izao azonay miaraka mamaky sy miaino ny teninao. Misaotranao izay noho izany fa tombontsoanay mandrakariva ny afaka manaraka ny fanazavana ny teninao satria faniliny tongotra sy fanazavana ny lalanay tokoa anie zany. Raha eo mangataka ary zahay. Avy ianao. Ko ny fananao masina mihitsy no anazavany saina rehetra izay miaino izao teninao izao. Na iza ary na aiza na iza misy azy satria hanaiky zahay raha eo fa fitiavanao na manginao anay amin'ny teninao zay sakafo mahavelona ny fanahinay. Amin'ny anaranao Jesosy tomponay no angatana izany. Amen. Isaia 4:30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 7:10. Vakintsika amin'ny anaran'ny tompo izany. Manatony ianareo jentilisam-bandre ary miaino ianareo firenena. Aoka andre ny tany sy ny ao amin'ny rehetra. Izao tontolo izao sy ny vokatra rehetra avy aminy. Fa Jehova dia tezitra amin'ny jentilisa rehetra ary mirehitra amin'ny miaramilana rehetra ny fahatezerany. Efa nodidimy haringana ireo ary natolo ny ovonoina. Izay efa voavono amin'ireo dia harina ka hamofona ny hamaimbo ny fatiny ary ny tendrombohitra hiempo azo ny rany. Izay rehetra eny amin'ny lanitra dia ho levina ary ny lanitra ahorona tahaka ny fangorona taratasy ary ny eny amin'ny rehetra dia halazo tahaka ny fahalazona ravina mihintsana avy amin'ny voaloboka ary tahaka ny ravina malazo mihintsana avy amin'ny aviavy. Fa ny sabatro dia mamindra any amin'ny lanitra. Indro hidina hiatra amin'ny Edoma iny sy amin'ny firenena voatendrika ho haringana mba ho fitsarana azy. Ny sabatro Jehova feno raha. Eny miosy menaka amin'ny matavy sy amin'ny rano zanak'ondry sy ny osolahy ary amin'ny fonomboan'ny ondrilahy. Fa Jehova mamono zavatra tao fanatitra bozra ary mahafaty be ao amin'ny tany Edoma. Ary ny omby manga miaraka ripaka aminy mba mivato tromby sy ny ombilahy ka dia votony rà ny taniny ary misy menaka ny vovotaniny. Fa Jehova manana andro hamaliana dia taona hafamaliana hiadina ho an'ny ziona ary ho vana ho tonga ditiny reny rano any Edoma ary ho solofara ny vovotaniny ary ny tany ho dity mirehitra na alina na andro dia tsy ho vonoina izany ary no sety ny savona mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby dia ho tany karankaina izy. Tsisy andeha maky azy intsony mandrakizay fa ho zara-tany sama sy ny sokiny izy. No vorondolo lehibe sy ny goika dia hitoetra ao ary ho enjanony eo aminy ny famolaina fikorontanana sy ny pilao fahafoanana. Ary ny lehibe dia tsisy ao intsony hifidy izay hanjaka fa ho fongana
ny mpanapaka rehetra ao aminy, ary ho rakotry ny tsilo ny ao anatin'ny lapan'ny mpanjakany. Amina sy voaroy no ho ao amin'ny trano fiarovany, ary ho fonenany ambodia sy fitoeran'ny ostritsy izy. Ny biby dia nenefitra hiona amin'ny kary, ary ny osy lahy hiantso ny namany, ary lay mandehandeha amin'ny alina itoetrany ka hita fitoerana ho azy, sy biby lava miatoratoraka hanao ny lavany any, ka hanatody sy hifana ary ikotrika ao amin'ny alokalokany. Any koa no iangonina ny papango samy eo amin'ny namany avy. Izahao ao amin'ny bokin'ny Jehova kavakio, tsy misy tsy ao ireo na de ray akory aza, tsy misy na de ray akory aza hitadiny namany, fa ny vavan'i Jehova no nandidy izany, ary ny fanahiny ihany no nanangona azy. Ary izy no efa nanendry anjara ho anareo, ary ny tanany no efa nizary zany ho anareo tamin'ny famolaina. Handovo zany mandrakizay ireo, ary toetra ao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Ireto fahamariny ireto indray ry havana no hotspitsika avy amin'izay novakitsika teo. Raha ny aino ianareo dia somary sarotsarotra ihany ny teny voasoratra ao, nefa ireto fahamarinana vitsy ireto dia azontsika tsoana avy amin'izany teny novakitsika teo zany. Ny fahamarinana voalohany dia izao: tsy mahazo mangina tsy ilazany Jehova ny mpaminany. Tsy mahazo mangina tsy hilaza ny fahatezeran'i Jehova ny mpaminany. Mba eritrereto nge havako, raha ianao no Isaia mpaminany, te hiantsoantso eny etseny ianao, ka na hoe manatona daholo ianareo rehetra, fa Jehova dia tezitra aminareo, mirehitra aminareo ny fahatezeran'i Jehova, hilatsaka aminareo ny fahatezerany. Sarotra ny izany ry havany. Izany nefa ny teny nampitondraina ny Isaia mpaminany: manatony ianareo jentilisam-bahandre, miaino ianareo firenena areo ka andre ny tany sy ny ao amin'ny rehetra. Izao tontolo izao sy ny vokatra rehetra avy aminy, Jehova dia tezitra amin'ny jentilisa rehetra, mirehitra amin'ny miaramila anareo ny fahatezerany. Mazana zany, mafy zany. Sarotra ny riavan'ny asan'ny mpaminany. Denga mbo jerentsika koa ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Ezekela, amin'ny Ezekela 2, raha natsoin'Andriamanitra Ezekela ary hoy izy tamiko. Ezekela 2 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 5. Ary hoy izy tamiko: ry zanak'olona, mitsangana fahiteny aminao aho. Ary nisy fanahy tonga tao anatiko raha niteny tamiko izy, ka nampitsangana ahy ary reko zay niteny tamiko. Ary hoy izy tamiko: ry zanak'olona, maniraka anao amin'ny zanak'Israely aho, eny ho amin'ireo jentilisa mpiodina zay efa niodina tamiko. Izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandraka androany. Ary ho any amin'ny zanaka mafiandrina sy madipono ny rako anao, ary ianao anao aminy hoe: izao no lazainy Jehova Tompo. Ary na iaino izy na tsy iaino izy, fa taranaka maditra izy, dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Dia ho koa izy: ary hoy izy tamiko:
ry zanak'olona, ny teny rehetra zay nolazaiko aminao dia aoka ho mamy ny fonao, ka henoy amin'ny sofinao, dia mandehana makany amin'ny babo, dia ireo zanaky ny firenenao, ary mitenena aminy hoe izao nolazainy Jehovah Tompo, na iaino izy na tsy iaino. Andininy 7 amin'ny toko 7 amin'ny bokin'ny Ezekiela, raha miteny aminao aho dia ho sokafako ny vavanao, ka dia ho lazainao aminy hoe izao nolazainy Jehovah Tompo, izay miaino dia aoka izy iaino, ary zay tsy miaino dia aoka izy tsy iaino kosa, fa taranaka maditra izy. Tsy maintsy miteny tokoa manko ny mpaminany. Ataony ahoana ny angina? Tsy afaka mangina izy. Tezitra ny jentilisa rehetra Jehova. Tsy maintsy ambarany zany. Hiatra amin'ny Edoma, zany fahatezerany zany. Tsy maintsy ambarany zany. No tsy pihina manokana Edoma ry havana, fa nahoana kay Edoma no tsy pihina manokana? Nitsangana ho fahavalony Israely manko Edoma, nefa ny kataranaki Esau raha lahan'i Jakoba ireo e. Betsaka ny zavatra nataony Edoma tao amin'ny Israely, raha vao niakatra avy any amin'ny tany Egipta fotsiny ny Israely, mba nangata-dalana hoe vokarin'ny mba handalo fotsiny eto amin'ny taninareo zahay fangananaiky ny Edomita. Tsy mahazo mandalo eo nareo. Ary nanomboka hatramin'izany dia nitsangana fahavalony Israely izy. Na dia tsy te hiady taminy aza Israely, dia nanjary manohitra ny programan'Andriamanitra Edoma. Tsy afaka nangina Isaia, navesatra tao am-pon'ny tenin'i Jehova, ka tsy mahazo mangina izy, na dia fahatezerana aza ny tsy maintsy nolazainy. Ny mpanompon'Andriamanitra rehetra ry havana, samy manana zay afatra mpitondrain'Andriamanitra azy izy, ary amin'ny fotoana sasany manahirana tokoa ny miteny. Mafy tamin'ny Jaona mpanao batisa ohatra ny nananatra mivantana ny Heroda mpanjaka hoe tsy mety zao ataonao zao maka ny vadiny rahalahinao, fa napahandoha tany an-trano maizina ny efaran'ny fiainan'ny Jaona mpanao batisa. Tsy maintsy ny teny nefa izy, satria izany no afatr'Andriamanitra. Eto sika dia mahita ny Isaia mpaminany, mafy ane zany, nefa tsy maintsy miteny izy. Famarena faharoa, miampahatsiaro tenany Edoma no antony nampibebahana azy. Ny teny manokana tamin'ny Edoma manko Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaia, na dia ny teny tamin'ny jentilisa rehetra azy izy. Ary matoa Andriamanitra nilaza hoe tsaroviny natao tamin'ny jentilisa ny sabatra Jehova efa mamondraha tany ambony, hidinao aminao indray izy zao, 5, zany hoe efa niara ny fahatezeran'i Jehova daholo reo firenena hafa reo ilatsaka aminao zany ry Edoma, fa ny antony hampatsiarovana anao zany, jereo ny nanjony jentilisa, fa izavy reo raha jerentsika ny tantara, izavy reo i Asiria, Syria, Babilôna, Jerosalema, Etiopia, Egipta, Moab, ny taranaky Amona, izany rehetra zany, de fa hitantsika hatrany aloha ny tenin'Andriamanitra nilatsaka tamin'izy ireo, sy ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Inona ny antony reny? Hampahatsiarovana ny Edoma hoe Edoma ô, efa manano tanina ihany koa anie, zao ambarako anao zao ny fitsarany, ny sabatra efa mamindraha, efa niatra, efa nandringana ny sabatro, efa hitanao zany, efa niempo ny tendrombohitra, efa hitanao zany, efa nalazo ny ravina, hitanao zany, nanjony firenena miafy, efa hitanao zany. Ry Edoma, hidina hiatra aminao anie zany. Mendiny ny 5, ninona ny antony? Mba tsy fitiranao amin'ny ditranao. Ry havana, raha mijery ny zavatra mitranga ianao, ka mahita hoe zao ny nataon-dranona, zao ny nanjo azy, zao ny nataon-dranona, zao ny nanjo azy, zao ny nataon-dranona, zao ny nanjo azy. Rehefa mahita reny isika, aoka hitandrina e. Raha mahita kosa hoe zao ny nataon-dranona, zao ny navalin'Andriamanitra azy, no tahian'Andriamanitra izy, nataony an'izao izy, mbala ho tahaka kosa zay nataony. Fa matoa Andriamanitra ny teny manokana ny Edoma, misy fitiavan'Andriamanitra azy ao,
mbola tsy niatra tamin'ny Edoma ny fitsarana fa mbola fiampitandremana fotsiny ihany hoe hidina anie zany ry Edoma, hidiny zany, mbola tsy miatra aminao zany fa ho avy zany. Raha tsy mibebaka ianao fa maditra tahaka ireo firenena hafa ireo dia ilatsaka aminao koa ny sabatry Jehova efa niosin-dra. Ry havana, anjarantsika ny mandiny tenany amin'izany. Fa ny fahamarinana goavana anankiray ry havana zay nanaitrano nahitako azy tato amin'ny bokin'ny Isaia dia ny bokin'ny Jehova. Ay, misy bokin'ny Jehova fanoratana ny hoany. Ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Izahao ao amin'ny bokin'ny Jehova ka vakio, tsy misy tsy ao reo na diray akory aza. Bokin'ny Jehova hoe fanoratana ny zavatra nefa nolazaina sy ny zavatra misy. Eny ry havana, ary misy boky anankiray mahatahotra ny anokafana azy, tena mampangovotra ny anokafana azy, satria hosokafana ireo boky ireo amin'ny fitsarana farany. Na tiana na tsy tiana, voasoratra any amin'ny boky eny eny zavatra rehetra. Malakia 3 andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Malakia 3 andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary tamin'izany izay natahotra ny Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy. Ary Jehova niaino ka nandre zany, ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana izay matahotra ny Jehova sy mihevitra ny anarany. Apokalipsy 20 ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Apokalipsy 20 andininy faharaiky ambin'ny folo. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'ny tompontsika. Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerana intsony. Ary nahita ny maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina reo boky. Ary nisy boky raiky novelarina dia ny bokin'ny fiainana izany, ary ny maty dia nitsaraina arak'izay voasoratra tao anatin'ny boky araka ny asany. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. 2:25 ny osa, ny tsiminy, ny vetaveta, ny mpamon'olona, mpijangajanga, mpanahody ratsy, mpanompo sampy, mpandainga rehetra dia anana ny anjarany any amin'ny farihy mirehetrafo sy solfara. Izany ny fahafatesana faharoa. 7:20 ary tsy mba hiditra mihitsy izay tsy masina izay manao vetaveta na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana izay ian'ny zanak'Andriamanitra. Misy boky voasoratra ao daholo ny ataonao rehetra, na ataonao amin'ny afiny zany na ataonao amin'ny ariary zany, ho velarina ny boky ny ray andro any. Mety eto ambonin'ny tany, mety ho grand dossier tsy nirina fotsiny afenina, fa tsy azo ofenina eo anatrehan'Andriamanitra izany. Tsy mahazo ofenina eo anatrehan'Andriamanitra zany, fa voasoratra any amin'ny boky ho tsaraina araka ny asany tsirairay. Ny bokin'ny fiainana ihany no famonjenanao. Raha nisy tsy hita voasoratra anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy, ary zany no mampangororo ny fanahy ny tena ry havana. Mahalala zany zava-miafina tsy fantatra amin'ny bokin'izao tontolo zao, tsy hita amin'ny filozofia, tsy hita amin'ny tantaran'izao tontolo zao, tsy fantatry ny geografia ny tany zany. Fa ny tenin'Andriamanitra ny manambary zany, isy ny fitsarana farany, ho sokafana ny boky. Raha tsy ao anatin'ny bokin'ny fiainana ny anaran'ny olona, atsipy any amin'ny farihy mirehetrafo solfara izy, ampijaliana mandrakizay, tsy zaka ny fanahy tompoko. Ny mieritreritra zany, ary ny mahatonga ny tena hitory ny filazantsara, mba tsy ho very ianao fa hanana fiainana mandrakizay. Izahao amin'ny boky ho Isaia mpaminany voasoratra izany, ho sokafana ny eny bokin'ny lanitra ndray andro any, amin'ilay fitsarana ho sokafana ny boky. Aiza ny anaranao? Ao amin'ny bokin'ny fiainana sa tsy ao? Raha tsy ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao, atsipy any amin'ny farihy mirehetrafo solfara ianao. Malahelo ahy ilaza amin'izany, kanefa zany ny tenin'Andriamanitra, tsy mahazo manafina ny mpaminany. Fa saingy izao
matombola mandrena dia eodomaza mbola misy ny famonjena. Matombola tonga aminao ny fotoana azahoana manoratra ny anaranao amin'ny bokin'ny fiainana dia satria mbola eo ambanin'ny fahasoavana ianao. Avereny vakiana ny apokalipsy 20 ny 2:1 ka hatramin'ny 2:5 dia toizo amin'ny 2:20 ny 2:9. Rehefa mamaky zany ianao ka mbola tsy hiova fo ihany fa mbola hifikitra amin'ny fanaovany ratsy atao amin'izao tontolo izao, malahelo aho ilaza aminao fa tena migadra lavitra no ny antsefa ianao, satria ny gadra eto amin'izao tontolo izao mety mbola ho afaka ihany ianao satria voafetrany hoe 3 taona, 2 taona, 5 taona, 10 taona. Fa rehefa any amin'ny gadra mandrakizay anie, ampijaliana andro manalina mandrakizay anie zany, havako dia ny misy hafananaka mangoraka ny fo manatona ny mpamonjy sao dia mangatsika indray fa misy boky anoany anoratany any ataontsika rehetra. Manomboka anio anie dia iovy ianao ka andray ny famonjeny ianao mba ho tanteraka aminao ny tenin'ny tompo hoe mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ivavakisika mifona aminao aho Andriamanitro fa tao mahery loatra ny fiteniko indraindray nefa fantatrao fa tsy zaka ny fanahiko ny mieritreritra hoe ho very ny zanaky ny fireneko ka voatery miteny mafy aho indraindray. Fona aminao aho mba tsisy olona ho tafitohina noho izany ny teninao manko tompo dia tsy azahoany ny mpanomponao angina. Tsy nahazo nangina Isaia na dia teny fahatezerana aza no nasainao no lazaina tamin'ny jentilisa sy ny Edoma. Andriamanitro, mangataka aminao mba ho teny hamerina ny malagasy ho aminao Andriamanitra tanteraka ny teninao. Ary raha misy aza tafitohina no any mamindrafo aminy ianao Jehova ho mamelany elony ianao hoe Esau izy fa nahamasonao. Fantatro nefa ny voasoratra amin'ny boky ny atao rehetra ny atahita ny fanahiko raha eo mifona aminao amin'ny firenena mba ho maro ny malagasy ho soratanao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany satria bebaka amin'ny fahotana izy handray ny famonjena amin'ny Kristy Jesosy tompo izy. Amin'ny anaranao ry Kristy malalo nanaovana izany vavaka izany.